tsaroa fa rehefa afaka 5 taona dia efa manana aretina tsy azo tranony ianao raha mifoka ropa-ke isan'andro. Antsika rehetra indray manoho izao fandaharana ady amin'ny zava-mahadomelona ady amin'ny fifoana sigara sy fihinanana paraka izao. Ijentsika anio toy ny fandaharana zay hitantsika tamin'ny maly raha tsaivana kely dia nojerentsika ny fomba fiasan'io avokavokantsika io, ary rehefa feno setroka ampidirina anatin'izany avokavoka izany dia hitantsika fa tsy asa intsony reo hery fiarovana na reo sily vibratile isika ao anatin'izany avokavoka izany ary hiteraka voka-dratsy ara-pahasalamana. Zay voka-dratsy zay dia tsy inona fa ny omamiadan'ny avokavoka izany. Saika 20 isan-jato amin'ny olona mpifoka sigara sy mpina paraka dia tratran'izany omamiadan'ny avokavoka izany. Ary dia arahantsika eto ny fanazavana tsy prihany arahan-tsary ny amin'izay toe-javatra zay hoe manahoana ny fomba fiasan'ireo hery fiarovantsika ao rehetrarehetra ao amin'io avokavoka itsika ao, inona ny fiarahan'izany, ary dia anaraka ihany koa arytsika fandidina anankiray olona zay voan'izany omamadan'ny avokavoka izany, ka dia manasa antsika anaraka finaritra an'izao fandarana zao fa tena alinanao fatratra izany fandarana izany. Eo ambonin'ny ny cellule caliciforme no maniry ilay sile vibratile zay fa noresantsika tamin'ny fotoanandro, ary miasa mafy ho sala amin'ireny voary mpanadio lalana ireny ao amin'io avokavotsika io zany sile vibratile izany. Ny zava-misy anefa raha fa tonga reny sefotsigara reny dia tsy afa-metsika intsony reny sile vibratile reny tratran'ny goudron ary dia ho faty ny faran'izany tsy afaka ny havita ny asany amin'ny fanadiovana intsony. Inona zavatra miseho rehefa tsy afaka manao ny asany mitsotsorika milatsaka ambany makany amin'ny ambany any amin'ny lalan-drivotra manidinika any reny zavatra ireny, ary ireo goudron dia mifatratra atao ambany ato dia ny faran'izany zavatra izany dia tsy havita ny asany intsony ny avokavoka, tsy afaka hanao ny asany intsony anandray an'ireo rivotra madio anaparitaka zany any vatana, fa dia miandrona zany goudron zany ary dia amorona karazana cellule isan-karazany izay samy manana ny endriny fa tsy ohatran'ny nanoroan'Andriamanitra azy tamin'ny voalohany intsony, ary dia manomboka hatreo dia forona zany atao hoe cancer izany ao amin'ny avokavoka ny olona anankiray zay mpifoka ropa-ke isan'andro mandritsy ny 15 taona dia efa azo antoka ny siny zany toe-javatra izany. Misy toe-javatra anankiray ty jerevantsika hoe manahoana moa zany anatin'ny lalan-drivotra antsika izany ity zany dia fitaovana anankiray fibroscopie ny anarany hijerevana zany atin'ny lalan-drivotra izany. Ohatra zao no endriky ny muqueuse ara-dalàna ny lokony mavokely tsara izany zavatra zany rehefa jerena izy ao anatiny ao amin'ny alalan'ny écran na ordinateur no hitazanana izany dia izao no ahitantsika azy. Misy an'ireo cartilage isan-karazan'ireo ao anatiny ao mandefa reo efitrefitra an'ireo bronchiole isan-karazany ary dia afaka midina any ambanimbany any makany amin'ireo lalan-drivotra. Io zany dia lalan-drivotra salama ara-dalàna tsara io zay jerentsika amin'ny sary eto. Dia mbola mirosy ihany miretika lalindalina zany fijerena ny fibroscopie zany. Toy izao ndraiky kosa rehefa ny sefotsigara no nanjaka tamin'ny fiainan'ny olona, manomboka betsaka ny sécrétion, betsaka ireo tsiranoka zay mivoaka, ary hitantsika fa maintimainty somary manompo mainty zany lalan-drivotra izany, ary misy zavatra mibontsimbontsina maniriniry any anatiny any anatin'ireny lalan-drivotra ireny, miatsentsina zany lalan-drivotra zany satria matevina ary misy cellule lafa miforona maniry eo ambonin'ireo lalan-drivotra ara-dalàna ireo, ary dia manjaka tokana ny vokatra zany goudron zany manome an'ilay antsoina hoe cancer du poumon. Zao ny fomba fijerentsika azy, hitantsika fa maizina dia maizina miamainty zany sary zany noho ny fiasan'ireo goudron isan-karazany izay mipetaka ao anatin'izany lalan-drivotra izany. Rehefa tena
tsisy hevitra fa sepotra tsetsina zany lalandrivotra zany a dia ho sepotra le olona dia zavatra hany azo atao a dia tsy maintsy andalo fadidina zany olona izany ary tsy maintsy atao a ny opération fanesorana tanteraka zany poumon zany eto tsika dia manatrika opération anankiray ary io maintimainty tazantsika io zany a io ny avokavoka zay feno zany goudron zany mivoakatra ty ivelany mihitsy a zany a no atazanana zany goudron zany ary rehefa tena sepotra ny olona anankiray fa tsisy hevitra azo atao ntsony a dia zao tsy maintsy didina alana tanteraka ny loby rehetrarehetra ray manontolo amin'izany avokavoka izany didina esorona iny zao dia ongotana tanteraka iny zany a avokavoka ilany ray manontolo ary napetraka teo amboninyity zavatra kely anankiray ity izay fandraisana zavatra maloto moa izy tony a dia jereo tsara ne rehefa didina izany jereo zavatra ao anatiny zany ina mitantsika jereo tsara rehefa didina zany a dia feno pu feno nana isan-karazany ary matsiravina dia matsiravina ny mijery zany zao no fifarany zao vokatra zany sigara sy ny paraky zany a eo amin'ny avokavoka ary ny olona nefa dia tsy mahatsapa izany fa mbola manoy a an'izany fifohana sy fidorohana izany zavatra inona ny lesona azo tsoana amin'izany mandripaka dia mandripaka kehitriny a ny vokatra zany paraky sy ny sigara zany ary miteraka fahafatesana tampoka izany amin'izao fotoana misy atsika izao avazy anefa ny antony mahatonga izany matetika avy amintsika ray aman-dreny ihany misy fomba fanao hafahafa any an-dafy any izay anaovana fety ny fifohana sigara sahala amin'ireny famorana atao amin'ny zazakely ireny dia ny olona izay samba ny voafoka sigara dia anaovana fety be toy izao ary eo ampifohana ilay sigara voalohany a no anaovana zany lanonana izany ary dia faly eriny rehetra eo ampianatrehana izany zavatra zany any am-pianarana any koa dia misy fomba hafahafa raha manao ny fampianarana ny mpampianatra indraindray dia manao taribaty vilambava ihany satria raha mampianatra ny atao hoe pollution izy ireny indraindray a ny zavatra ataon'ny tanana hafa ary ny zavatra tanterahany vatana dia hafa ihany koa izany zavatra izany dia tahafin'ireo ankizy sy tanora ireo ankehitriny ary dia tsy vitsy amin'izy ireny a ny manao zany fanandramana zay hita ataony ray aman-dreny zany ary dia mifoka sigara anefa dia misy ihany kosa nefa ireo zay manana fanapa-kevitra tsara ny tsy tena tanteraka izany satria fatany fa ratsy reny sigara reny irariana mba andray fanapaha-kevitra sika an'io ary anapa-kevitra tsy anatanteraka zany fa anary an'ireny fonosana sigara sy paraky isan-karazany reny ary tsy vita ny anary ihany fa anitsakitsaka izany ihany mihitsy ary dia atao a ny tsy iverenana izany intsony ny andraisana izany intsony eo amin'ny fiainana na dia mamy ao am-bavany aza ny ratsika fenony ao ambany lelany ary tsy tsinika tsy fony fatiriziny ao amin'ny lanilaniny ihany dia miova ny aniny ao an-kibony ka ferony vipera ny ao anatiny